Mitondra ny teny fiarabana hatrany hatrany tompolasy tovavy ho anao izay manaraka ity fandarina izany malaza ity. Hitondrantsika lafy mpanazavana misimisy kokoa ny valandresako amin'ny mpanao gazety sy ireo fanadihadiana amin'ny lafiny ara-teknika sy araky ny lalàna nataon'ireo solombavambahoaka izay nametraka requête teny anivon'ny ACDDED ary ny ACDDED indray no nandefa izany teny anivon'ny ACC. Mikasika indrindra ny fitsipaham-pitokisana izay nataon'izy ireo ny 7 volana desambra 2024. Arahantsika malala moa fa natsahatry ny filohan'ny repoblika izany motion de censure izany tamin'ny fahampiantsoana ireo solombavambahoaka teo anivon'ny antoko IRD teny amin'ny arena Ivandry, ary nisy ihany koa ny taratasy nataon'ny sasatsasany tao anatin'ny braomaritry ny antenimieram-pirenena nampitsarana izany fitsipaham-pitokisana izany na motion de censure. Ireo fepetra ireo dia nambaran'ireo solombavambahoaka fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandroana ary tsy mifanaraka ny fitsipika anaty mifehy ny antenimieram-pirenena ka nitondran'izy ireo izay fitoriana zay teny anivon'ny ACDDED. Ny ACDDED dia filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana. Ny ACDDED indray dia manana zo sy adidy eo anatrehan'ny lalàna mametraka fitoriana eny anivon'ny fitsaranavo momba ny lalam-pandroenana. Fantatra ny fanapahana navoakan'izy ireo tamin'izany fa dia nolavon'ny teny anivon'ny fitsaranavo momba ny lalam-pandroenana ny fitoriana izay nataon'ny ACDDED tamin'ny faneho-kevitra ny amin'ny irrecevable sy ny amin'ny fanapahan-kevitra niraisiny teo anivon'ny antenimieram-pirenena ho mifanaraka amin'ny lalam-pandroenana. Fandavana ny dikan'izany raha ny fangatahana amin'ny fampitahana ny lalam-pandroenana izay nangatahan'ny ACDDED. Marina fa tsy misy ny recours na hoe mbola mety ho fandinganana ny fepetra ara-pitsarana indray hazo hanenjehana ny fanapahana navoakan'ny ACC satria didy tsy azo ivalozana no avoakan'ny ACC fa tsy maintsy mitondra fanazavana zahay ho ireo solombavambahoaka amin'ity raharaha ity satria sady fantsahana no fanodinana ary fampifangaroana lalàna samihafa no nataony teo anivon'ny ACC ny tsara iny raharaha iny. Zay ny antony nanaovantsika amin'ity fandarina zany malaza ity ifantoka amin'iny satria taorianan'iny fisehoana nataon'ireo solombavambahoaka ireny ary nisina filoha teo aloha telo, zany hoe filoha Marc Ravalomanana, filoha Rajaonary Mampianina ary ny filoha ny tatana andraraha-mpanjakana Vonjimaika tamin'ny 2024 Rivo Rakotovao ary ireo lehibe anantoko teny amin'le Intsy dia nivarahontsana ny fanjakana sy ireo mpiaradia aminy ka niezaka ho an'ireo compte fake nandiso ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety. Nambara tamin'izany fa miketrika teteza mita, miketrika fanovanana lalam-pandroena idirina amin'ny repoblika fahadimy, fandravana zao no fivoriana teny an'le Intsy kanefa tsy izany ny fanambarana. Ditsika ihany nitondrana zany lafim-panazavana zany mba tsy hanjaka ny filazana vaovao tsy marina na desinformation. Ity ambaran'ny député Nason Rafidimanina voafidy tany an-tany fotsy ity no fanazavana teknika ny amin'ny fomba fijeriny ireo solombavambahoaka tamin'iny fanapahana navoakan'ny ACC iny. Miataka lavitra n'izay voalazan'ny 570 ny fitsipika anatin'ny antenimieram-pirenena nefa ny fitsarana avo. Milaza mantsy izy fa tsy maintsy amarinina ny sonian'ireo solombavambahoaka eo amin'ny fitsipaham-pitokisana vao manan-kery ilay antota taratasy ka ahafahana mandroso amin'ny dingana manaraka. Lazay ny fitsarana avo ihany koa fa andraikitry ny folohan'ny antenimieram-pirenena no manao ny fanamarinana ireo sinoy eo amin'ny fitsipaham-pitokisana tsy misy an'izany nefa ao amin'ny andininy io. Nisy fivoriana tao amin'ny arena zay trano foibe na antoko politika ka nahatonga ny fanambarana nanaovana taky voalohany. Nandray anjara sy nandray anjara fitenena tamin'izany fivoriana zany ny filohan'ny repoblika. Noho izany dia fanontaniana napetraka ny hoe mifanaraka sy mifanaja ny lazain'ny 570 andalana voalohany ve io fandraisan'ny filohan'ny repoblika anjara tamin'io fivoriana io. Raha vao marina izany dia mangataka ny fitsarana avo mba ampiatra ny voalazan'ny andalana faharoa eo amin'ny 570 io ihany.
marihana moa fa misy tsy olo mavam-bahoaka nanatrika izany fivoriana izany no vonona ijoro vavolombelona raha ilaina izany. Ny interprétation no atao dia satria manjavozavo ny lazainy ny andinin-dalàna. Mazava nefa ny voalaza ny andininy sivy amby efapolo ka tsy tokony isy anaovana interprétation fa ny fampiarana azy no hany atao. Arak'iny ary dia manana ny fomba fijeriny ireo solomavim-baoaka. Raha iny fomba fijery iny dia manana ny sarotra zany ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny ACC, kanefa izy moa no mpiambina ny lalam-pandrenana ny tsara araky ny solomasony fa tsy ny tsara araky ny solomaso zay tsy misy fiandaniana. Ny fahaleovanteny an'ny ACC ary ny endriky ny fifidianana ho avy eo no mampanahy. Ka tamin'ny fanambarana nataon'ireto solomavim-baoaka reto dia efa lasa lavitra ny solomavim-baoaka, ny antso ny firaisan-kina solomavim-baoaka, ny antso ny mpitsara sy ny mpahay-lalàna, ny antso ihany koa ny hery-velom-pirenena rehetra sy ny olo-pirenena mba handinika sy hisaina lalina amin'ny zao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Indrindra ahoana ny ahazoana fifidianana madio sy mangarara raha toa ka tsy misy ny fandraisana ndraikitra iombonana dia nyzao. Arahantsika indray ny fanambarana novakin'ny Joasy Eleonora solomavim-baoaka ny Vangaindrano zay ao anatin'ity vondron'ireo parlementaire zay tsy manaiky lembenana ho amin'ny fanapahan'ny ACC ity. Na dia tsy azo ivalozana aza ny fanapahana navoaka ny ACC dia mipetraka ny AIA satria hita taratra fa tsy mahaleo tena ny ACC ary misarisary politika ny fanapahana raisiny. Koa mijoro izahay ankehitriny miaro ny zony solombavam-bahoaka sy fahefana nomenanay mba hisiny fifandanjahan-kery sy mba tsy hanjakany fanapara-pahefana na ny fanjakan'olo-tokana sy ny demokrasia eto Madagasikara. Miantso ireo namanay solombavam-bahoaka mba ho saro-piaro amin'ny ho famerenana ny asin'ny androm-panjakana misy antsika sy anatevin-daharana ka hiara hitaky ny fahefana feno sy fitokisana izay nomeny vahoaka izay ny fidy antsika. Manainga ireo mpitsara sy mpahay lalàna hijoro hiaro ny fahaleovantena ny fitsarana sy tsy anaiky ny fanososena ny fahamarinana. Hitaky ireo fepetra tsy isiany mba hisiany fifidianana madio sy mangarahara ho fisorohana ny mety ho fisian'ny krizy izay tsy ho zaka ny firenentsika efa latsaka katerena izao. Mitaky ny fampiarana ny demokrasia eto Madagasikara satria manjaka loatra ny didin-jadona sy fanabadoana ary fampahatrana ny vahoaka tompo-pahefana. Miantso ny hery-velona sy olo-pirenena rehetra, hiara hitaky ny rariny sy ny fanajana filoham-pirenena ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona rehetra ka anjakany ny ara-dalàna sy ny fahalalàna ho fanarenana ity firenentsika ity. Natao teto Antananarivo androany fa 13 Martsa 2024. Reny izy nentsika teo. Zava-dehibe ary tokony ho fantatra zany. Isika ho isika raha nitondra an'izay dia hoe mba tsy hanjaka ny resaka désinformation na hoe famafazana vaovao tsy marina tahaka ny tony ambary tony ao anatina fake news. Ny fitondram-panjakana dia matahotra ny hetsy-bahoaka. Ny fitondram-panjakana dia matahotra ny fiombonana zay ataon'ny mpanohatra etsero, ary ny fitondram-panjakana ihany koa dia matahotra andre solombavam-bahoaka ao aminy zay mety hanao tatitra na hanao fionana amin'ny vahoaka tahakan'izay misy any Mananjary any. Ka jigagitsika raha ohatra ka misy eo amin'ny endriny tahaka izao ny fanodinana vaovao ataon'ny mpanohana ny fitondram-panjakana satria efa kofehy kely isika no mitazona an'io fanjakana io raha mbola voatazona izany fanjakana izany. Tsy paky miala iny e, ka heverina fa ho lojika ny olona zay ho very fahefana no mamboly vaovao tsy marina mba hahafahana manitatra ny adevitra hoentina hamelezana ny mpanohitra zay efa mirahina sy mitambatra ankehitriny. Sary ny tadiavina sy ny andrasana efa hatramin'izay io sary ny mpanohitra zay manana firaisan-kina lehibe io, satria tao ny ara-dia amin'ny fitondrana, tao ihany koa ny tena nanohatra amin'ny fitondrana, ary tao re azo lazaina fa nivoaka tao anatin'ny fitondrana kanefa tsy mitovy hevitra amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Miavaka sy mitokana mihitsy zany amin'izao fotoana izao ilay fitondram-panjakana fa bloky ngeza be anankiray ny fanoherana ankehitriny.
izany firaisan-kinina ny mpanohitra zany no atahoran'ilay fitondram-panjakana am'izao sary sy tranga misy rehetra izao. Apetraka mandrakariva ho an'ny vahoaka sy ny olopirenena de hoe ny hanoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Efa manao ny ezaka rehetra ny mpanao politika mba hivondrona ary ampitsahatra izao fomba ratsy didijady nataon'ny fitondram-panjakana izao ary fanisakitsahana ny demokrasia sy ny fahalalahana. Ny fanomezana toky sy fanantenana ihany koa ny aminy hoe mbola ho tafavoaka anatin'ny ala isika ao anatin'ny fahampotehan'ny firenena zay tafalatsaka lalina anatin'ny fantrano. Dikan'izany tsy maintsy ho avy amin'ny fifidianana na hoela na hoaingana ho ny filoha Marc Ravalomanana ka zay fahatongavana amin'ny fifidianana izay no tsy maintsy homana ny olopirenena ankehitriny hisoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Mbola hitondrantsika fanazavana lalinalina kokoa ny fihaonana niseny tamin'ireo sokajy kely politika rehetra ny iraisam-pirenena ary ny FFKM teny amin'ny Nouveau Hotel Ivandry androany fa ny mpanao gazety ny MBS dia tsy maintsy hitatitra izany amin'ny herinandro ambony ara dia hoentintsika ny fandalinana faniadadiana mikasika iny teny amin'ny Nouveau Hotel iny. Zany zava-misy, zany malaza makasitraka tokola makatelina tokoky vavy.